misy aminareo ve fambanantany-tena hoe ohatrany ahoana re fomba mba ahafahako mankalaza amin'ny fomba hafa kely a ny fahatsiarovana fitsingerenan'ny taona nahaterahako hoe mba te-hanao zavatra mihoatra noho ny mahazatra ianao na indraindray koa mety hoe zavatra efa mahazatra nefa mahafinaritra efa natany-tena ve ianao hoe ohatrany ahoana daholo reny karazana hoe fomba maro samihafa na fomba be dia be mba ahafahana mankalaza ireny fotoana mamy ireny. Jereo anie nanampy anahako reto dia tsy misalasala ny izy aminao. Fomba anankiray ity tena hoe isan'ny nankafiziko tsy foko tao anatin'izay 5 taona lasa izay. Fankalazako ny fahatsiarovana ny fitsingerenan'ny taonako eny am-pandehanana eny, mandeha mitety any Madagasikara amin'ny fombako manokana. Nisy fotoana tena hoe manao mandeha milahatra dia mandeha makeny amin'ny fahasankarana dia mandeha manao découverte ana toerana mbola tsy nalehako any amorontsiraka matetika an'ahy satria za avy eto Antananarivo dia mahafinaritra hoe toerana ivelan'ny toerana efa mahazatra na toerana misy asa hoe ivelan'ny Antananarivo no tiako ankalazana ny anniversaire. Indraindray tena hoe manao zavatra aventure, mandeha tomobile, mandeha taxi brousse dia sendra ny tratra manosika tomobile eny an-dalana. Indraindray koa nefa tena hoe misafidy manokana nanangam-bola be dia avy eo mandeha toerana tena hitako hoe luxe amin'ahy manokana. Ao ihany koa hoe tsy vitany hoe mahita amin'ny hatsara Madagasikara fa tena hoe mba manao zavatra, manao activité na hoe zavatra anankiray tena hoe niriko atao teo aloha nefa ny hoe tsy mbola nataoko mihitsy. Ohatra izao hoe manao plongée sous-marine, manao zavatra ohatran'izao hitanareo izao, miara-momana amina tortue, zavatra ohatr'izany. Amin'ny resaka voyage tsy voatery hoe asiana formule be hoe tsy maintsy mandeha makany Nosy Be, tsy maintsy mandeha makany Ifaty, Ankao, Anakao, makany Toliara. Tsy voatery asianareo règle du jeu be fa izay tianao, izay tianao ianao no tompon'ilay fety. Raha ohatra fetin'olon-kafa ilay izy dia fantapatara izy hoe ohatrany ahoana ny toerana tiany andehanana. Raha ohatra ka tsy manana safidy manokana izy dia fantapatara hoe karazan'olona ohatrany ahoana izy tia aventure ve ohatra na ohatra hoe tia mifanerasera kokoa amin'ny communauté ve ohatra. Ny anahy zao tamin'ny farany anniversaire-ko farany teo ny tena sitrapoko dia hoe andeha hakany ambanivohitra dia mianatra mamboly miaraka amin'ny tantsaha dia mitery nonon'omby dia miaraka miandry omby miaraka amin'ny olona. Zavatra ohatr'izany zao no tiako atao teo fa vokatr'ilay toetr'andro ilay hoe cyclone dia voatery ako nisafidy toerana akaiky, ny toerana misy ahy ihany fa tsy nandeha lavitra fa aveko foana ihany satria andronao io andro na raha ohatra tsy anao ilay izy fa an'ilay olona tianao anaovana fety, anaovana surprise, fantaro izy aloha inona zavatra tiany, fantaro ianao raha anao ilay izy dia izay zavatra mampifalifaly anao sy mampifalifaly ilay tompon'ilay fety atao. Fomba anankiray hitako ihany koa hoe nahafinaritra manokana aloha izany amin'ny hoe fomba fankalazako ny andro ahatsiarovana ny fitsingerenan'ny taonako ity anankiray ho lazaiko anareo ity dia ny hoe fanindraindrako ny soatoavina izay hijoroako amin'ny maha-olombelona ahy. Izaho be dia be soatoavina hijoroako fa anankiray isan'ny hoe fizarana fitiavana. Dia tiako hoe raha amin'ny andro fitsingerenan'ny taona nahaterahako izany hoe amin'ny andron'ny anniversaire-ko no mizara ny soatoavina anankiray iny hoe fitiavana ohatra anankiray. Ahoana ohatra mety tena fitranga an'izany concrètement amin'ny tena raha ohatra hoe tena omena ohatra mivaingana. Izaho tia manao filotsana sitrapò, tia manampy olona, tia mihaino olona, tia mitakosokosona amin'ny olona, tia mizara fitiavana sy mizara fifaliana amin'ny hafa. Dia mety hoe ohatra anankiray azoko atao dia ny hoe mandeha manao filotsana sitrapò any amin'ireny ivo-toerana ireny. Fantariko ohatra hoe iza ny olona mety mila fanampiana amin'ny fotoana andro anankiray ako iny. Misy ohatra be dia be ny olona mila fanampiana, mety hoe olona kamoty mitovy amiko ohatra na ohatra ny hoe any amin'ilay ivo-toerana mitaiza olona lehibe antitra ireny, tsy misy mpiavatra izy, tsy misy havana mamangy, afaka zahako amin'ny anniversaire-ko no mandeha mamangy azy ireny maneho indray hoe nahazo fitiavana dia anjara indray izao no mizara. Tao anatin'izay anniversaire-ko, tao anatin'izay taona rehetrarehetra nomen'Andriamanitra anazy tena hoe be dia be mantsy ny soatoavina nitomboako dia afaka ataoko andro anankiray hizarako an'ilay soatoavinako izay amin'ny hafa ilay anniversaire-ko. Mety hoe afaka ohatra tena hoe makany amina orphelinat, makany amina zazak'amboty fa mety ihany koa zavatra tena tsapozina mihitsy ohatran'ny hoe namako te hihaona aminahy koa hoe andao andeha hialy ohatra hialy sakafo tsika amin'ny anniversaire indray ianao déjeuner. Au lieu de miara-misakafo ohatra dia afaka proposer-na zareo hoe andao hiara-hanao volontariat, andao hiaraka hanao filotsana sitrapò anahako, andeha hanampy ary amin'ny akany marenina ohatra tsika andeha hampianatra an'izao, andeha hizara fahaizana momba an'izao, andeha hizara fifaliana amin'ny olona satria androko androany.
Satria indroko raha ohatra hoe te-haka fotoana miaraka aminao reny olona mamy ny fonao reny dia tsy mampanina anazy mihitsy mizara fotoana ohatran'izay hiaraka aminao raha ohatra ka izay ilay zavatra mba hoe mafy be ato am-ponao amin'ny andro choisianao amin'ilay andro natokana ho anao izay. Dia izao fika anankiray afaka. Fomba anankiray hitako nandaitra be tamiko manokana zareko anareo andrahona ihany koa, fomba anankiray ahafahana mankalaza ny fitsingerenan'ny taonanao mety hoe amin'ny fomba hafakely, tsy dia tena hoe mahazatra loatra. Eny ho an'ny sasany izy mety efa mahazatra fa ho an'ny sasany tsy voatery hoe mahazatra. Iny izay zavatra anankiray izay mampifalifaly tena. Mampifalifaly tena mety karazan'ilay izy. Indraindray mantsy isika olombelona za manokana aloha tafiditra anatin'izay hoe sepotra ny asa be, tena hoe ny rythme be ny fiainana, tena hoe entsiketsika lava, feno deadline, mijery agenda ianao dia feno daholo izy rehetrarehetra. Fa amin'io andronao iray manokana io, fantaro hoe inona ny zavatra anankiray na roa na tsy haiko hoe tsy fantatro izay isany eo, inona ireo zavatra hoe mba nikasainao atao tao anatin'ny teo aloha teo nefa ny hoe nahita excuse foana tsy manam-potoana, tsy manam-bola, j'ai pas que ça à faire, tsy haiko miteniteny foana io, mahita excuse foana ianao tsy hanaovanao ny zavatra anankiray nefa hoe tena tianao be ilay izy. Inona ireny zavatra ireny ataovy ilay izy amin'ny andronao androany. Ohatra ny manokana ny anako, za tena mankafy tena hoe tiako be ny milomano. Indraindray ny excuse-ko hoe lafo be ilay izy, mety hoe amin'ny toerana misy anako somary lafolafo eny amin'ny axe misy anako eny, ohatra ny milomano toerana manodidina ny toerana misy anako matetika ohatra hoe eny Anosy. Ny piscine hitako ohatra hoe Anosy tena hoe akaiky kely Carlton, amiko ilay izy lafo dia kamo be mahita excuse lafo be za tsy handeha ohatra. Raha ohatra ka anniversaire-ko androany, fantatra hoe izay ny zavatra manqué mba hoe tsy hampiampy kely andeha ampifalifaly ny tenako androany. Inona koa za manokana olo izao tena hoe mankafy raha hoe resaka fanatanjahantena ny rehefa tsy lomano. Dia ny faharoa anisan'ny tiako indrindra dia ny fitaingenana bisikileta. Ny excuse-ko hoe aty Antananarivo mikorotana be, voaosy ny tômôbila eo, mikorotana eny an-dalana, koa tsy mony tenako. Fa amin'io androko io mamorona contexte ahafahako mitondra bisikileta. Ohatra hoe tonga dia hoentiko eny amin'ny taxi brosy izy dia mandeha makana Moramanga. Indraindray tena hoe manao coup de ohatran'ny hoe manao zavatra tsapoizina ohatran'izany dia tena efa hoe anisan'ny zavatra nataoko ilay izy. Nahafinaritra be anahako tena hoe nampifalifaly ny tenako. Ho an'ny vehivavy sasany mety hoe anisan'ilay olona ianao mba tia mikarakara vatana nefa noho ny fikarakarana ny zanaka ohatra mandritra ny herinandro dia tsy manana fotoana mihitsy ianao mba hoe ho anao irery, anaovana manucure ohatra, anamboaranao volonao arak'izay itiavanao azy, anaovanao shopping miaraka amin'ny namanao, mety hoe makina amin'ny fripe, miondrika eny Andravoahangy, eny Mahamasina, manamboatra sotro, peu importe, tsy haiko izay zavatra tianareo fa zavatra mba natenenareo atao nefa tsy nataonareo vokatry ny antony maro samihafa, atovy izy amin'ilay andronareo. Ty anankiray ty mety efa hoe fomba anankiray mahazatra ny hafa, mety hoe rehefa isa-taona rehefa tonga ny fitsingerenan'ny taona nahaterahany dia mety hoe manao ity zavatra ity foana. Manao fety, fety tiako tsindriana kely eto, fety samy manana ny azy. Aza eritreretina hoe fety dia tena hoe tsy maintsy misy an'ilay gâteau d'anniversaire be, tsy maintsy mahazo an'ilay cadeau be dia be, ilay fanomezana be dia be avy amin'ny fianakaviana, avy amin'ny namana, dia hoe dia malahelo eo vao tsy mahazo cadeau. Tsy voatery ho izay ilay izy, fa raisy foana hoe raha vao izay mantsy ilay izy lasa ohatran'ny hoe malahelo ianao raha ohatra sanatria izany sendra hoe tsy manam-bola ohatra amin'ilay anniversaire. Fa raisy hoe ilay fety any tsy voatery hoe tena hoe andeha atao zavatra mipoaka be dia tena hoe andeha hakapaka saky dia manao zavatra ilay tena hoe andaniam-bola be. Afaka hoe ny olona tianao no vorianao dia hoe miaraka manao zavatra tsotsotra ao an-trano, mety hoe fotoana anankiray io ahafahan'ny namanao, raha misy ohatra namanao mahay manamboatra gâteau, ohatra hoe ny Irina ohatra mahay manamboatra mofomamy, ny tantely ohatra mahay manamboatra jus tena exceptionnel be, ny Erika ohatra mahay manamboatra glace tena fafiditra be. Misy namanao anankiray manana trano ngeda be azo ampiatrainona ohatra, atambatambatra ilay izy dia farany ianao mety afaka mahavita zavatra, tsy voatery hoe nandaniana vola be fa hoe tena vokatry ny talentan'ny namanao tsirairay avy. Mety hoe reny ny azony zareo atao cadeau d'anniversaire ho anao ihany koa, ohatra hoe fampietranonanao fotsiny, tsy hoe fotsiny fampietranonanao ohatra ny cadeau d'anniversaire ny X, fanamboarana gâteau anao ny cadeau d'anniversaire amin'ny Y ohatra, dia fanamboarana jus ohatra ny anankiray dia ny anankiray mitondra jeu izy avany. Indray mantsy ny zavatra ilaina dia hoe moment de qualité na fifampizarana fotoana mamy fa tsy voatery any amin'ilay hoe
Wow, mipoaka be dia misy feu d'artifice izy dia nakany nanofa salle anankiray dia nanofa toerana anankiray mihitsy misy piscine ilay izy, misy ohitany nanopoaka champagne. Mahafinaritra koa ireny a. Anisan'ny zavatra nataoko koa ireny hoe nanao fety be ni-invité namana dia nafinaritra. Fa tsy voatery hoe izay ilay izy. Afaka ataonao tsotra ilay izy dia tsy voatery ihany koa raha ohatra ianao tsy karazana olona hoe tia miaraka amin'ny olona be dia be. Misy mantsy karazana olona ohatran'izany hoe mahatsapa-tena mba hoe mitombo kokoa ny enerzia sady feno fifaliana koa izy raha hoe mba mitokatokana. Azonao atao tsara ihany koa izany. Izany hoe velona menteneniko teo aloha teo ihany hoe fantaro ny tenanao dia izay zavatra ilain'ny tenanao amin'iny andronao iny dia izao mba atao anazy mba hampifalifaliana anazy satria andronao io. Misaotra anareo nanaraka hatramin'ny farany dia ohatran'ny mahazatra foana ihany hoe raha ohatra ka mahafinaritra anareo manaraka ny zavatra zaraiko dia aza misalasala mihitsy manaraka dia mijanona azy ho anamanareo rehetrarehetra. Mazoto daholo.